Anova rafitra kosa ny fiombona ny parlemanta avy amin'ny tany teny frantsay na ny APF izany. Folo lefitra ao anatin'izany filohan'ny anterminam-pirenena Jean-Max Rakotomamonjy. Fantatra indrindra io nandritra ny tatitra nataon'ny filohan'ny anterminam-pirenena taorian'ny diantany ivelany ny farany volana May lasa teo. Ay zavatra anankitelo moa zany ny intérimaire panafricaine moa zany anisan'ny mpikambana amin'io ihany koa zany Madagasikara amin'ny alalan'ny mpikambana 10 isaky ny parlemanta moa zany no mpikambanao ka mazava ho azy fa tsika Madagasikara dia anatin'ny mpikambana amin'izany nisy fivoriana ara-potoana moa zany natao tany Johannesburg tamin'iny voalohandohan'ny volana lasa teo fa ankoatran'izany misy ihany koa ny fionana tamin'ny assemblée parlementaire de la francophonie région Afrique zany hoe ny continent Afrique iray manontolo zany dia zay ny atao hoe région Afrique amin'ny assemblée parlementaire de la francophonie io dia fanomanana le fionambe fahatelo-efapolo zay atao an'ny Luxembourg amin'ny fahadiminy volana jolay ho avy zao ka hitondrana ireo olana sy sosokevitra avy amin'ny continent africaine amin'izany ka fanomanana an'izany no nisiny ny fivoriana zay natao tany Kinshasa moa tamin'ny faramparan'ny volana avril teo dia tany Maroc teo tamin'ity volana May ity ary hoentina ny Luxembourg zany amin'ny isan'ny voaresaka atao zany ny ady amin'ny fahantrana lutte contre la pauvreté io ny resaka tsy fandriam-pahalemana zay saiko misy amin'ny firenena rehetra io ihany koa ny tsy fampiny amin'ny lafiny angovo sy ny problème maro hafa ihany koa io ny fiovaovan'ny toetrandro ka maro zany ny olana zay tovian'ireo firenena africaine ao anatin'ny fianakaviam-be io misy ihany koa ny olana zay tsy tambarana ireny zany no fampidinina.